eo amin'ity resaka tahirim-bola mikasika ny fiofanana arakasa ity hatrany raha toa ka efa nanome tanana ny Agence Française de Développement na ny AFD dia milaza ny talelefitra eto Madagasikara androany fa vonona ny hitondra fanampiana enina tapitrisa euro ho an'izay tahiry amatsim-bola ny fampiofanana arakasa eto Madagasikara izay ny AFD. Ny ampahany amin'izany dia hoentina anombohana ny fampandehanana ny tahiry ary ny ambiny dia amatsim-bola ilay tahiry mandra-pahatonga ireo latsa-kempoka avy amin'ireo orinasa. Mahaliana ny tanora ihany koa ny asa eo amin'ny banky. Misy ny hetsika fampahafantarana ny asan'ny banky nokarakarainy ny banky BFV Société Générale ny faran'ny herinandro lasa teo. Tetsy amin'ny Foibeny tetsy Antaninarenina no nanatanterahana izany fampahafantarana izany. Karazana asa efa ho 720 no misy ao anivony banky BFV Société Générale. Ny karakara hetsika nampitondraina ny lohahevitra hoe journée des métiers andian'ny faharoa tokoa ity banky ity ny farany herinandro lasa teo teny amin'ny Foibeny eny Antaninarenina. Fotoana nahafahana nampafantatra ireo karazana asa misy ao amin'ity banky ity. Sehatra zany le izy entinay manokatra ny varavaranay mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mba ahafahazareo mamantatra sy mahazo information betsaka kokoa momba ny hoe inona ny tena ataon'ny banky. Satria moa zany ny banky manana an'ireny hoe agence ireny matetika ny olona miditra any dia zavatra hitany eo dia hoe opération bancaire atao ao anaty agence. Fa nefa aty ambadika izay misy zavatra be dia be mihitsy zany tranga izay vao hoe mizotra tsara ilay hoe asan'ny banky. Nahaliana ny tanora tokoa ity hetsika ity. Maro izy ireo tonga nijery sy nanadiady ireo toerana izay mety hifandraika amin'ny fianarana noratony sy ny fari-pahaizana. Tena mahaliana mihitsy satria efa fantatra mandroso ny sady banky mahafinaritra izy. Fa natao ho an'ny mpiasan'ny banky ihany koa ity hetsika ity. Fotoana nahafahan'izy ireo nahalala bebe kokoa ny mombamomba izany hoe fifandimbiasana eo anivony orinasa zany. Izany hoe ny fisandratana ireo antanatohatra eo amin'ny hisehatry ny asa. Dia iny fanadidiny ihany koa tompolasy tomporavy nentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.